avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltranao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Diso lalana mpitondra raha fiteteza-paritra no heverina ho fitsinja ra-pahefana ka tsy magaga raha misedra olana maro. Mivondrom-paritra hitsinja ra-pahefana amin'izao fotoana izao. Vokatra no andrasana amin'ny jirama fa tsy resabe na fampanantenana lava intsony. Manoloana ny fankatoavana filan-kevitry minisitra andrafim-panariana ny orinasa jirama. Mahazo vahana ny fanarinana ny famononjaza eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Trango izay mampiseho miariary ny fantrana lalina sy ny olana aram-piarahamonina mivavay ankehitriny. 2 isan'ny taona ny vehivavy tratrany aretina mamany lava eto amintsika. Ny 50 isan-jaton'ireo ihany anefa no misitraka fitsaboana no ny henatra eny anivon'ny fiarahamonina. Manambana ny ampiakatra hatramin'ny 50 isan-jato ny abatseranana ho an'ireo entana avy any Eropa ny filoha Amerikanina manomboka ny fiandohaniny ny volana Jona. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fatena ny araba manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha no kafana ny fiarahana amin'ity alaity. Tsy ny fiteteza-paritra amin'ny fanatanterahana ny filan-kevitry minisitra akory no voalaza ny lalàna hoe fitsinja ra-pahefana. Fitsinja ra-pahefana izay misedra olana goavana amin'izao fotoana izao ka mametraka ho anjorom-bala ireo CTD na ny collectivité territoriale décentralisée amin'izao fotoana izao matoa andatsoratra. Voalaza ombeny ary fahiny matetika eto amintsika ny hoe tokony omena andraikitra tandrify azy ary avela malalaka anao ny asany. Fa tsy sakasakana na noho ny tsy fitovian'ny loko politika, ireo ben'ny tanàna, lehiben'ny faritra, na ireo solon-tena-panjakana eny fotony. Antony, raha mahomby amin'ny asany izy ireny, dia Madagasikara Ray Manontolo no miara-mahomby, ary isika vahoaka no ahazo tombony amin'izany voalohany. Tsy izany anefa ny zava-miseho ankehitriny, misedra olana ary miatrika fanamby-goavana ireo CTD, ary tsy hita izany hoe fampiarana ny lalàna mifehy ny fitsinja ra-pahefana izany. Maro amin'ireo komuna tsy ilazana hoe ny 70 isan-jaton'izy ireo no misedra olana amin'ny fahabangana arabola. Izany hoe tsy ampy ny loharanom-bola ahafahana miasa ka miasarotra ny fanatanterahana ny andraikiny. Antony izany ny fifehezan'ny fanjakana fohy be, ny fahefana sy ny loharanom-bola tokony ampiasain'ny komuna tsirairay avy. Tsy hita taratra ary hodina tsiresana ihany koa ilay antsoina hoe fisarahm-pahefana izay manambara fa ny fahefana 3 lehibe anatin'ny fitantanana ny firenena iray dia ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefam-pitsarana. Ny zava-misy eto amintsika toa ahitana ny diatana ny fahefana mpanatanteraka matetika ny asa mandraharaha eo anivo ny fahefam-pitsarana ka lasa vato misakana ho an'ny demokrasia. Tsy tazana ary toa malemy ny fahefana mpanao lalàna eo anatrehany ny fahefana mpanatanteraka ary toa ity farany no mibaiko mandiditra sy manapaka ny zavatra rehetra. Porofony izany, misy amin'ireo solombavam-bahoaka ny tsy ahitany teny, tsy fantatra izay tena heviny mandritra ny fotoana fanaovana fasafasa amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Tsy indray mandeha izany fa mandritra ny fotoam-piasany mihitsy. Afa-po ve ny vahoaka amin'ny distrika ny fidy azy? Sa izy izay natao isolovavan'ny vahoaka no afa-po? Tsy maintsy manao eny mandrakariva ve eo anatrehan'ny fahefana mpanatanteraka? Sa efa misy fifanarana hafa? Na eo aza ny tsy fahatomombanana sy ny fijaliana iainan'ny vahoaka ny fidy azy? Ireo no antony mahatonga ny mpanao politika sasany ilaza fa tokony asiana fepetrana kely fotsiny ihany aza ny fahafahana mirotsaka amin'izany toerany ny solombavambahoaka izany. Fomba ahoana moa no ahafahana manao lalàna, mampandany lalàna raha toa ka tsy mahay izany lalàna izany? Miteraka fikorotanany rafitra eto amintsika izany fampifangaroana andraikitra sy tsy fahafehezana ny andraikitra sahanina izany. Miteraka fanararaota-pahefana, tsindry azo lena, kolikoly
ary indrindra mamotika tanteraka ilay antsoina hoe fitsinjaram-pahefana. Teto amintsika no nahitany izany solombavambahoaka mibaiko lehibe ny distrika izany. Solombavambahoaka manao tsindry amina minisitra na ny mifanohitra amin'izay. Mila finiavana politika goavana ny famongorana izany tranga izany. Mila fahavononana iady sy ametraka ilay fitsinjaram-pahefana tena izy, ka tsy ho hita intsony le hoe tsy mitovy firena politika, ka atao izay amoretana azy hatramin'ny farany. Izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao mikasika ny tsy resaka fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fefa betsaka ny drafim-panarenana napetraka tamin'ny famahana ny olana JIRAMA tao anatin'ny taona maro. Saingy tsy nisy nahomby izany hatramin'izao. Famokarana herinaratra ampy sy takatry ny vahoaka no takiana amin'ny JIRAMA. Anafoana ny fahatapahan-jiro-rano lavareny izay mampijala ny vahoaka malagasy ankehitriny. Hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany. Rina Fitiavana no mitaritra ny any Cyprien-zay. Tamin'ny volana Aogositra 2024 no nanolotra drafim-panarenana ny orinasa JIRAMA ny tale jeneraly 3 volana taorina voatendry azy teo amin'ny toerana io mba hahamahana ny olana ny JIRAMA amin'ny fahatapahany jiro sy ny rano. Nisy taorinan'izay ny fanavaozana ny filakefim-pitantanana sy fananganana komity raisana anarenana ny orinasa JIRAMA araky ny tapaka tamin'ny filakefitry ny minisitra ny 4 ny volana Martsa 2024. Sy volana teorina nametrahany tale jeneraly ny JIRAMA azy. Nankatao minisitra Oumar indray ity rafim-panarenana ny JIRAMA ity izay natao indrindra ialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana. Eo koa ny fampitomboana ny famokarana ny herinaratra, anafoanana ny delestasy sy ny fahatapahan-drano. Raha ny zava-misy hatramin'izay, efa maro ny drafim-panarenana napetraka mahana ny olana ny jiro sy ny rano, saingy tsy nisy nahavaolana izany hatreto. Vao maika aza miverina amin'ny heriny delestasy sy ny fahatapahan-jiro lava amin'izao fotoana izao, ka mampijaly ny vahoaka saingy manerana ny faritra maro. Hahavaolana ny JIRAMA tanteraka ve izany ity drafim-panarenana napetraka ity? Sa ho veran-javona tsy misy vokany tahaka ny fampanantenana lava taon'ny mpitondra ihany, izay tsy misy tanteraka ny akamarony fa hijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny. Nambara ny mpanao politika fa efa intelo napetraka ny drafim-panarenana saingy tsy nahomby izany. Mila vahaolana ara-pamokarana mahavaly ny filan'ny vahoaka mba ho ampy sy tonga any amin'ny vahoaka ary takatry ny sarababem-bahoaka ny sarany. Mahavaolana izay mahavaha ny aretiny ao anatin'ny JIRAMA. Zavatra tsara fantatra ny JIRAMA dia ny aretiny ao anatiny, dia mila olona mahay sara ny ao anatin'ny JIRAMA no mahasitrana an'io, mahavaha ny olana. Izany hoe mila solution industrielle zany, hoe mamokatra jiro sy rano tongana amin'ny vahoaka amin'ny vidiny mirary, takatry ny vahoaka. Izay no tena zavatra tsy maintsy atao, ary zay ny cœur de métier ny JIRAMA. Rasika mahalala ngamina fa matetitetika ny resahany ho JIRAMA io amin'ny délestage foana sika amin'izao fotoana izao. Tsy ahivina, mitetina 300 hatramin'ny 500 miliara ariary isan-taona ny vola fanampiana omen'ny fanjakana ny orinasa JIRAMA. Iaraha mahita nefa ny vokatra fa tsy mahafa-po, vao maika mihamafetrany ny fahatapahany herinaratra ka mahatonga ny olona mitrotra midina an-dalambe tatoato. Tokony izay manam-pahaizana mahalala ny aretin'ny JIRAMA ihany no avela hiasa malalaka anafoanany ny fahatapahan-jiro sy ny rano, hoy ny fanazavana. Fanafana ny délestage dia sotra sy ny fatapahany rano miveriny amin'ny cœur de métier ny JIRAMA. Raha sy miverina amin'izay ny JIRAMA dia fampandraisana pokaty daholo ny zavatra atao rehetra, satria izay mahavita an'izay ny JIRAMA vao miala amin'ny délestage sika, vao miala amin'ny fangatana subvention fanjakana sika, vao miala amin'izao rehetrarehetra zao. Sy Antananarivo ihany eny ny Madagasikara fa ao koa Befotaky, Manakara sy ny karazany. Dia sy maintsy tongany daholo zany ny solution industrielle ataonao, fa sy hoe any Antananarivo any aloha nyvizera seto ny tena be vava-ndrindra mpandorompona fa dia sy maintsy atao daholo ny Madagasikara rehetra. Marina, isan'ny fepetra no takin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ity fametrahana ny drafim-panarenana ny orinasa nakatoavy ny filan-kevitra ny minisitra Oumar ity. Miandry ny vokatra ateraky ny drafim-panarenana ny JIRAMA ny vahoaka manoloana ny delestasy sy ny olana ny rano. Tsy mila fampanantenana pokaty ny vahoaka fa vaholana mahomby no andrasana amin'ny fitondram-panjakana.
Mivangongo aty amin'ny fanjakana foibe ny fahefana sy ny oentina manana rehetra ka manasatotra ny fampivoarana ny toe-karena manerina ny nosy amin'izao fotoana izao. Vokany taralavitra ny fivoarany faritra hafa oharina amin'ny eto Analamanga. Mizaka ny fiantraikan'izay tsy fitoviany ny fandrosoana isam-paritra izay ihany koa ny vahoaka amin'ny fikarakarana taratasy eny anivon'ireo sampan-draram-panjakana izay tsy maintsy akarana aty andrenivohitra ny ankamaroany. Santatra ny aina no mitatitra ny fanadihadiana mahakasika izay. Sakana lehibe tsy mampandroso ny toe-karena eto Madagasikara, ny tsy fisiany fitinjara-pahefana tena izy, hoy ny mpahay toe-karena androany. Sarotra ny manangana tetikasa ampivoatra ny toe-karena ny fotony any amin'ny faritra, satria mivangongo any amin'ny foibe eto andrenivohitra ny fahefana sy ny enti-manana rehetra. Antony voalohany, ny halavan'ny fotoana andraisana fanapahan-kevitra, tsy maintsy mandalo amin'ny fanjakana foibe ny fanomezana permis, ny alalana ary ny agrément rehetra any amin'ny faritra izay mety haharitra volana maro na taona. Faharoa, saika eto Antananarivo avokoa no mitotona ny hirika rehetra amin'ny resaka asa, fianarana ary fampandrosoana. Fahatelo, voatery alefany amin'ny tahirim-bolam-panjakana eto Antananarivo ny hetra avy amin'ny fitrandrahana sy ny famokarana any amin'ny faritra, izay matetika tsy tonga anazy raha misy any amin'ny komuna ka manakana ny fandrosoana eny fotony. Vokatr'izany, tara lavitra raha oharina amin'ny Antananarivo ny fivoaran'ny faritra, indrindra ireo toerana mitokana sy lavitra indrina noho ny tsy fananany fizakantena sy fahefana araka ny tokony ho izy. Sakana voalohany tsy mampandroso a Madagasikara ny centralisation. Tsy voatery hitovy ny zavatra ilain'ny faritra rehetrarehetra. Morondava anisan'ny tena faritra hoe tena tourisme ny tena tokony mandeha be any. Tsy misy école na tourisme na ny ray tamina nanomboka tamin'ny taona lasa ngamba tamin'ny 2018 vao nanomboka nanisy hoe école amin'ny resaka hôtellerie. Ankoatran'izay tsy nisy mihitsy, nefa tokony hoe anisan'ny tena misy école ngeza be mihitsy any resaka tourisme ampianarana ny ankizy sy ampianarana ny cadre. Ny aéroport Morondava tokony aéroport international ngeza be, satria tokony hoe avy any Chine tonga dia tonga Morondava. Tsy ilaina makaty Antananarivo satria inona moa no visiter ny olona eto. Raha ny mahiva tanàna zao fantatra fa be volamena dia tokony hoe ny etran'ireo manao volamena ireo any mova tanàna aloha amin'ny commune mahiva tanàna afahana mampandroso an'ilay tanàna. Tsy izay no mitranga, mahazo ny commune fa tena kely dia kely. Ty Antananarivo nalefa le Antananarivo tena mandroso fa ny faritra tsisy mandroso. Tsy sarotra ny mampiatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Ny finiavana politika no tsy misy. Tsy manana faniriana ny izara ny fahefana ny mpitondra ary manohitohina ny kajikajy politika sy ny tombotsoan'olombitsy ny fitsinjaram-pahefana. Problema rehefa président manao anazy hitany hoe tena ngeza be le pouvoirany dia tsisy président zany hoe mahita hoe pouvoir ngeza be dia hoe meko anareo ny pouvoir, tsy mbola nisy mihitsy zany ary tsy hisy mihitsy zany. Dia tsika zany tsy tokony hoe élection présidentielle ny atao aloha, satria zay président rehetrarehetra eo tsisy manao décentralisation fa ny fanaovana ny atao hoe assemblée constituante no atao aloha. Dia amin'izay ny avany amin'ny vahoaka avany amin'ny fokotany mihitsy no misy solotena manao ny constitution vaovao. Tsy ny président rery aleny tena mahazo raha ny tena marina mahazo tombotsoa amin'ilay centralisation fa misy ireo firenena avy any ivelany olona anankiray fotsiny ny contrôleny dia mahavita ny contrôle à Madagascar manontolo izy. Karaha décentralisé Madagascar, karaha décentralisé miainga avy any amin'ny fokotany. 17 000 fokotany mila contrôlenao zay ianao vao mahatonga mahavita amin'ny contrôler à Madagascar ary tsisy havitan'izany. Arak'izany, tsy maintsy manova ravitra ka hifantoka amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny firenena vao izy fampandrosoana marina. Fampandrosoana izay miainga any amin'ny fokotany rehetra manerana ny nosy. Fanenjian'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena voasaringotra amin'ireo raharaha samihafa nanome toky androany ny solombavam-bahoaka filohany Vomera manoka ny fiampangan'ireo olo-mpanjakana ambony eo anivony fitsarana avo fa tsy ho blokazy na sakana amin'ireo dossier mitsoka eny anivony ny anteny meram-pirenena intsony ny solombavam-bahoaka manomboka izao. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Raha ny tena koa raha ireo mpikambana ao anatin'ny Vomera izay tariako dia tsisy anao blocage. Izay ny ray voalohany. Faharoa manaraka an'izay ity ny session ahafahanay mivory voalohany izay ao anatin'ny Vomera
dia ivory zahay mandritra nyity session ty a hijery an'ireo dossier tsirairay avy za miteny aminareo hoe ny assemblée nationale tsy hanao blocage ary andinika tsirairay avy an'ireo dossier ireo a tsy ny tenako rery moa no azo atao hoe hanapaka an'izany fa za no hitarika ny fifampiresahana rehetra sy ny fandinihana an'ireo dossier ireo ary ho ataoko zay satria matony tena nitendrena amin'izany andraikitra zany a dia tsy maintsy ho tanterahana hoy ianao hoe taloha nisy blocage taloha zany ankehitriny tsisy blocage zany izay zany andrasana raha isy tompona ndraiky mpanjakana hiakatra fitsarana voapanga amina raharaha fanodigodinam-bola mpanjakana kolokolo sy fanapara-pahefana amin'ity fepito-piasany ireo solom-bavambahoaka ity fa lafombavao hafa fa tomponantoka feno amin'ny fahampitehany firenena ny fitondrana amin'izao fotoana olona teo aloha vaovao Benjamin raha nitondra ny fanokeviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena androany mary ny lalàna velona eto amin'ny firenena manomboka amin'ny lalam-panorenana amin'ny feny varitra iraisam-pirenena hatramin'ny feuille de route izay saika hososeny ny fitondrana avokoa ka antony faharendrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Daniela Minoarsono mitatitra ny antsiprian'izay. Vao hitsakitsaka ny fanjakana fohibe ireo lalàna fototra ahafahana mitantana araka ny tokony ho izy ny firenena, ahafahana mandritra sy tohizana ny raharaham-panjakana ihany koa. Isan'izany ohatra lalàna mikasika ny varitra iraisam-pirenena, ny lalam-panorenana ary ny lalàna mikasika ny feuille de route. Antony mapotika ny firenena amin'izao fotoana ho ny olona teo aloha, vaovao Benjamin noho ny heviny. Ankoatra izay, tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy ankehitriny, fa lasa mivangongo sy feheziny ny fanjakana fohibe ny fahefana, antony tsy ahafahana mampivoatra sy mitantana ny faritra sy ny komuna araka ny tokony ho izy, ho hiatra ny fanionkevitra. Amin'ny lalam-panorenana lanitsika tamin'ny mois d'août 2010 iny mipetraka ao ny fametrahana be ny tanàna moa zavatra fa tsy miala iny fa tao koa ny région zay tokony fidina président régional tao ny faritany zay tokony fidianana ny président ny faritany ireny rafitra reny raha tafapetraka dia manana fahefana isaky ny ambaratonga ny rafitra ny fandahan-jaminy région président régional dia misy ny conseillers régionaux reny zany no organe délibérant manapaka ny fitantanana amin'ny faritra zay feheziny faritany tokony nisy président faritany sy ny conseillers provinciaux reny ny atao hoe organe délibérant manapaka isany ambaratongany dia aty amin'ny fanjakana fohibe mandravona ireny rehetrarehetra reny ny potena nafahan'ny fohibe nanao fitantanana mpimamba izy no manapaka samy rery. Ankilany, miamienatra ihany koa ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ankehitriny, nanomboka ny fotoana nanova ny fanjakana mpimamba ny fitantanana ny figarenina, ny fitantanana ny fanondranana sy fanafarana ny repirenena avy any ivelany, izay lasa ny pomba ny fitondrana ihany no mahazo agrément, fa izay tsy pomba azy kosa potehana amin'ny redressement fiscal. Raha navelana lalaka ny vondrona tsy miankina ka mandoetra ara-dalàna miroborobo ny fidiram-bola ao amin'ny kitapon'ny mpanjakana fa nohon'le tsy miankina anaovanao herisetra anaovanao namoronana conditionnalité vaovao hoe tsy maintsy manana agrément ny fa ny fanjakana ny manapaka azy zay tiany omena mahazo zay tsy tiany omena tsy mahazo ny mpisetra la vanila rehetrarehetra moa dia nanakato ny trano daholo satria ny fidina ny olona omena agrément izy ny manapotika ny firenena ny vahoaka zay ampatahoriny tafika isan'andro sa ny mpitondra mihitsy ny manapotika ary tsy resahana tsony ny fivoahan'ny volamenatsika ohatran'ny rano nankaiza reny organisation ny mpanaramaso ny service de renseignement généraux nankaiza daholo reny sa tsy navelana anao ny asany lasa voalohany indrindra eto amin'ny sehatra resam-pirenena feno kolikoly ny firenena malagasy voalohany tsy ampy ara-tsakafo ny firenena malagasy satria nohon'inona tsy sonony sécurité. Ankoatra izay, nofana ny fanjakana ankehitriny ihany koa ny Fonds national de solidarité, izay voalaza ny 17 ny feuille de route, dia ny 9 milaza ny tokony sy ny tena fihavanana malagasy, tsy ampiverina ny krizy sy fankalana ary ny fifanenjehana.
ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa mifandraika amin'ny fiainam-pirenena izay hatrany mihamafy ny fahantrana iainany vahoaka malagasy manoloana ny fisondrotro ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Tsy manana politika mazava nalana azy ireo anaty fahantrana lalina ankilany mpitondra izay manilika ny tsy fahombiazana amin'ny hafatrany hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana santatra ny aina. Tsy manana politika mazava entina ampivoarana ny toe-karen'ny vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny. Tsy minjora amin'ny andraikiny ireo anaka tsy mifanandrify amin'ny tena ilain'ny mponina ny asa atao hoy ny mpamaka fakararam-pirenena. Raha toa ka famoronana asa sy fampiakarana ny karama farafaratsy no €100 ny karama farany ambany araka ny fitakian'ny sindika no lahara-pahamehana amin'ny vahoaka. Ny fanomanana ny fankalazana ny fety nasionaly miaraka amin'ny lakarivo sy ny teleferika no ifantohan'ny mpitondra. Ankilany ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy tsy manana asa mendrika sy fidiram-bolana araka tokony ho izy raha ny fanazavana. Sara raha mahavelona sy tsy ahafahana miaro ny vola miditra. Vokany mbola mitotra trano ny fahantrana eto amin'ny firenena. Ny fitondram-panjakana amin'izao nge manana viny hoe anao EM zay anao lakarivo zay anao an'izao zay fa mifanandrify amin'le fiarahamonina ve zay ilaina amin'ny vinam-piarahamonina fa rehefa tsy mifanandrify io tsy miainga mihitsy ny fampandrosoana. Betsaka ny ataoko hoe ireo tetikasa vinavinan'asa zay ataon'ny fitondram-panjakana raha tsy laza fotsiny hoe industrialisation transformation agricole mariny reny fa raha tsy tena miatra amin'le vahoaka zany hoe le fomba hoentina le lalatsaina ekonomia politika natanterahana azy mihitsy raha tsy mifandraika amin'le vahoaka iny fotony dia zava-poana ihany zany fa raha toa hoe ireo mpanjara sy ataoko tody amin'ny teny mihitsy business manina fotsiny ny azon'ny tombony sy azon'ny zavatsy ilainy dia taraiky eto foana ny firenena fa ny olombelona aloha ny tena mila jerena ary ireo ny tena mampivoatra rehefa mivoatra ireo dia tsy afaka metsitsiny ianao hoe fahantsana miteraka fahantsana ny zavatra ataona. Ankilany miakatra trany ny vidim-piainana ka nampiakatra ny taux directeur 20% ny teo anivon'ny banky FOIB. Fepetra mazava ny antony nandraisana izany raha ny fanazavana saingy isy ankony amin'ny sehatra ny fandraharana izay efa sahirana amin'ny fitadiavana mpahamantsy vola. Tsy fisiany fidiram-bola hatrany no vokany mitarasika ny fahantrano-ponina ary voatsy ny fahantrana izay eliky ny filohany amin'ny hafantrany toy ny fitondrana teo aloha ny COVID-19 ny adiny Ukraine ary voatsy ny famaronanaka. Ny Madagasikara dia hitantsika fa mbola mivelatra be ny tany raha ny ataoko hoe ny arenana amin'ny potentiel misy eto dia tokony tsy amin'izao toeran'izao Madagasikara. Inona ny olana? Ny olana dia ny ataoko hoe ny anjarandraiky tsy mipitondra no tsy mipetsaka amin'ny laoniny satria raha ambony ny croissance économique ny firenena anankiray dia tsy sakana velively mihitsy ny croissance démographique na ny fitombom-poniny zany. Anjarandraikitsy ny mpitondra fanjakana zany mampatanjaka mpiakatra ny croissance économique io mba miteraka asa ho an'ny vahoaka satria asa ihany no ahafahan'ny vahoaka miatrika ny fiainana andavanandro na miteraka firy izy na miteraka firy rehefa manana asa tsara rehefa manana asa mahavelona na hoe travail décent izy ny teny mahazatra iraisam-pirenena dia mahavelona amin'ny vady aman-janany izy. Sarotra araka izany ahatratrarana ilay tanjona hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso raha toa ka mitohy ny fandaniana volam-panjakana any amin'ny asa tsy mampivoatra ny toe-karena malagasy. Antony angatahiny fikambanana maro sy ny antoko politika toa ny MMM ny anatsarana ny tetika asa-panjakana tsy mifantoka amin'ny famoronana azy sy ny fanatsarana ny toe-karena ary ny fiainan'ny malagasy. Iseny vetivety ao anaty doka fosika mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny makasika ny aretina mamany lava amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fanomanana ny fetin'ireny amin'ny alahady ho avy izao ireo karazana sosikevitra azo atao fanomezana ho an'ireny mandritra n'izay fetin'ireny izay ao anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika ny antsy prian'izay aza misaraka aminay ary. Izy no neninay tiany mihitsy miantsoantso anahy. Pisoa, le dité. Tena hoe isaka izay matsiaro. Pisoa, Bouzo. Tolory aneny amin'izay le iriny e.
miaraka amin'ny Zarakado mbola misy fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE A35 Core 99 000 ariary monja izy amin'izao hatramin'ny 5 June sady miampy cadeau 2 giga isam-bolana afaka iantsoantsonony eny tsara mihitsiny. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mahazo vahana ny fanarinana ny famononjaza eny anivo ny fiarahamonina tato ato ho an'ny mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadihadiana isan'ny taratry ny fahantrana lalina sy ireo olona anara-piarahamonina maro mianjady amin'ny malagasy reny ankoatra ny fanatsarana ny sosialy ny fanamafisana ny fanentanana eny anivo ny fiangonana sy ireo toeram-panabeazana samihafa no isany vahaolana manoloan'izay gabain loha. Amin'ny malagasy dia sarobidy ny zanaka fa adino zany rehefa mafy ny adin-tsaina tojo olana samihafa ao ireo tsy mampianatra ny zanany fa eo ihany koa ny ray aman-dreny sasany tonga hatrany amin'ny fanarinany zanaka ariny ny zanany satria tsy mbola vonona ny hitaiza izy noho ny intimanany raha tanora ilay reny dia mbola teanohy ny fiainany tsy misy teritery na koa nahazo vovoka tsy niriny ho an'izay efa manana tokantrano kosa na izy tratra ny latsany mpiaramonina na ihany koa sendra rem-pianakaviana ny tsoka adidy. Maromaro ny antony fa ny fahantrana anankiray aloha fahantrana anankiray satria matahotra le olona tsy ho velona ny zaza io mieritreritra ny zavatra miainana izy mbola tsy nanana an'izany experience zany mety ao ihany koa le hoe mety tena tsy faniriny le zaza fa tonga ho azy vokatry ny atao hoe ny fibanany resam-pananana zany amin'izao fotoan'izao mbola tianohy ny fiainana izy mbola tianohy ny fiainana manokana izy ka raha ohatra ka isan'io zaza io dia mety hoe ho sahirana be izy ao anatin'le izy mety tsisy ray aman-dreny na fianakaviana afaka mba anterany ao anatin'le izy tsy fantatra hoe mety maro ny latsalasa voaray na fitenenana ohatran'izany zay. Tsy aty amin'ny fanomezantsiny sy fitsarana amin'ny endriky velany no fomba atao amin'ireny tranga ireny fa tokony fanamafisana ny fanentanana no ataon'ny fanjakana fiangonana sekoly sy ireo toeram-panabeazana samihafa samy beazana ao anatin'izany ny tanora lahy sy vavy fa indrindra ireo ray aman-dreny mila fanohanana ara-tsaina ireo reny bevoka mila fijerena manokana ihany koa ny ara-ekonomika ity farany izay ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka entiny. Fiarahamonina resaka fanjakana zany ny fiangonana zany ny fiampitaizana rehetrarehetra manao zany fifandraisan-lahatra dia mialoha fifampitaizana hoe tandremo raha sendra misy mitranga zavatra ohatrao dia aza mba ataonareo mihitsy no manary ankizy no manary zaza satria izoan'ny zazakely zany. Anankiray lafa ny ara-kultoraly ahoana ny fomba fifampibeazany ray aman-dreny sy ny zanaka ao efa mivoatra be zao ny zavatra rehetrarehetra dia misy zavatra zany tena tsy maintsy avoatra kely eo amin'ny fomba fifampitaizana ao na ny fanambarana ny hoe ahoana sy ahoana ny tokony ataonao ry zanaka vavy mba tsy tonga miona ny zanaka lahy mba tsy hanaonao foana ohatr'izany. Ankoatr'izay misy olona tsy te handray andraikitra tsy ohatr'izao ka any amin'ny fanarinany zanany no heveriny fa ampilamina ny sainy sy ahatsara ny fiainany antony tokony ampiasana ireo fomba fisorohana ny vovoka tsy niriny sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana hoy ny piasan'ny fahasalamana naneo ny heviny tamin'ny androany ity. Lafomba vao hafa nankalazana androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sokatra. Isan'ny mankalaza izany sika izay manana karazan-tsokatra tsy fahita maneran-tany. Fa nambogoavana ho an'ny firenena hatreto ny ady amin'ny fanondranana ny tsokosoko izay misy tambazotra matanjaka tsy maintsy ravana ho ny mpamakafaka raharam-pirenena. Entsora Soary Malala. Nankalazaina androany fahatelo amby roapolo ny volana May ny andro maneran-tany ho an'ny sokatra. Madagasikara izay anisany mankalaza izany isan-taona. Andro iray ahafahana mampatsiasy manentana ny tsirairay fa mila rovana ny sokatra eto amintsika.
manana ireo karazana sokatra izay mampiavaka azy i Madagasikara ary maro mpitady any ampitan-dranomasina noho izy tsy fahita raha tsy eto amintsika. Ankoatra ireo harena voajanahary marobe dia anisany manan-danja lehibe ho an'ny Madagasikara ny sokatra, antony mahatonga azy be mpanondrana tsokosoko eto amintsika. Fanondranana sokatra izay mbola ahitana tranga betsaka eto an-toerana ary mitombo isa-taona na dia voalaza aza fa efa misy hatrany ireo paikady ataon'ny fitondrana. Tsy vita ny olo-tsotro io fanondranana an-tsokosoko io. Ny resaka sokatra aloha dia anisan'ny harena lehibe zany eto Madagasikara ny sokatra. Hoe Madagasikara zany manana ataontsika hoe espèce endémique be indrindra raha zao tontolo zao raha resaka sokatra sy zavatra hafa samihafa. Ny tokony ho izy zany anisan'ny tokony hitarika ataontsika hoe touriste be dia be ny sokatra. Mahatonga an'ilay sokatra angamba mbola misy foana ny trafika hatramin'izao mampidi-bola be io. Lafo be zany le sokatra na zana-tsokatra ary amin'ny tseny raisam-pirenena ka izay mahatonga le olona hoe manondrana an'le sokatra zany fa midika zany zay hoe mila makafepetra enjana ny fanjakana erovana ny sokatritsika ary le sokatra koa zany tokony ho isy koa zany ataontsika hoe recherche atao mazava hoe ahoana ny afafahantsika mampitombo ny sokatra misy eto Madagasikara. Zay zany le izy. Le tambazotra eny mazava ho azy misy tsikombakombany maraka amin'ny tompony andraikitry ny fanjakana hoe tsy kaseinao zao ny afaka hamoaka sokatra fa tsy maintsy miaradia amin'ny mpitondra fanjakana. Raha toka maintsy manana paikady enjana ny fitondrana, tokony ampidi-bola betsaka ho an'ny Madagasikara ny sokatra eo amin'ny lafiny fizahan-tany hoy ny nambarany. Ny anjara amin'ny fanjakana zany manana politika mazava hiaro ny tontolo iainana. Ao anatin'izay zany le resaka sokatra dia tokony ho isy vola zany rehefa ampidirin'ny tourisme makany amin'ny environnement koa ahafahana zany hoe fameno zany tsinona le tourisme sy ny environnement. Hoe le sokatra zany amin'ny resaka raha tiatsika zao hoe amin'ny resaka tourisme, amin'ny resaka koa hoe recherche zany rehetrarehetra zany tokony hoe ataontsika hoe lalam-barotra madio ho an'ny resaka sokatra zany. Hoe ataoko tiany tsika ne mavita mitondra touriste hoe hijery sokatra fotsiny. Raha le sokatra zany no resahantsika fa zany rehetrarehetra zany mila fandaminana sy mila volonté politique. Ny fepetra endrana resana zany tokony d'abord aloha le aspect pénal zany tokony tsy hoe l'amende fotsiny fa asiana koa zany ataontsika hoe figadrana mihitsy zany rehefa ilainy zay atao mafimafy zany zay figadrana zay. Amin'ny lafiny économique zany raha itsika tsara mitatana an'le sokatra dia mampidi-bola io an'ny Madagasikara. Manana karazana sokatra miisa 7 isika eto Madagasikara. Ahitany sokatra an-tanety sy sokatra an-dranomasina. Karazan-tsokatra 5 amin'ireo tsy hita raha tsy eto Madagasikara, izay anisan'ny tena voasokajy ao anatin'ny biby arovana ka voarara ny fanondranana sy ny fivarontana azy. Atahorana ho lany tamingana avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao satria dia tafiditra ao anatin'ny lisitra menina ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny natiora. Mbola sarotra ny an'ny foanana ny fanondranana sokatra eto Madagasikara raha toka mbola miriri eto amin'ny firenena ireo trondro vavety. Vaovao ny fahasalamana 2 arivo isan-taona ny vehivavy tratra ny aretina mamanlava eto Madagasikara. Ny arivo amin'ireo ihany anefa no misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy. Ao ireo menatra hamonjy ny toeram-pitsaboana fa lesoka ihany koa ny tsy fampiny ny hopitaly mandray an-tanana ny marary. Gabin Loano mitatitra ny fanadidina. Vehivavy 5 ka hatramin'ny 7 taona misy 2 arivo isan-taona no tratrany aretina mamanlava eto Madagasikara. Any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany no ahitana tranga ambony indrindra. Sarotra ny fitsaboana io aretina io no izy tsy maintsy tazomina eny amin'ny hopitaly mandritra ny 120 andro manaraka ny fitsaboana. Mbola vitsy ny hopitaly afaka mandray an-tanana azy io eto Madagasikara. Fantatra fa 5 ihany ny toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny aretina mamanlava eto amintsika. Ary tsy misy afa-tsy 20 atreto ireo mpitsabo manokana anio aretina io. Araka ny fanazavana, ny tahiry ny firenena mikambana momba ny ponina no mandray an-tanana izay voany ity aretina ity eto amintsika. Ity sampandraharaha ity izay nilaza fa mbola lavitrezaka ny famongorana io aretina io eto Madagasikara noho ny antony maro samihafa. Raha iresaka fanamby eto Madagasikara, voalohany betsaka ireo olona mampiteraka eny anivon'ny fiarahamonina izay tsy nianatra momba n'izany akory. Manaraka izay, betsaka ireo olona mipetraka amin'ny toerana lavitry ny toeram-pitsaboana sy sarodalana. Eo koa ireo tsy mahazaka ny saram-pitsaboana eny anivon'ireny tobim-pahasalamana ireny. Fanampin'izay, mbola vitsy ny distrika manana toeram-pitsaboana io aretina io. Raha fehezina, mbola olana ny tsy fananana politika mazava momba ny fahasalamana, ny fotodrafitrasa, ny mpitsabo ary ny fahafehezana ny asany. Saropady ny aretina mamanlava. Betsaka ireo mety ho antony mahatonga ny aretina ka sarotra ny fiarovana azy.
loalarana amin'izany ny fanaovana ny firaisana aranofo sy ny fiterahana aloha loatra ny fiterahana aloha loatra zany hoe melohany fahavalo amby folo taona ny fiterahana tara loatra zany hoe aoriany 5 taona ny fiterahana mifanesy loatra latsaky ny 2 taona ny elanelana misy amin'ny zaza anankiroa ateraka ary farany fa efatra farany dia ny fiterahana be loatra mihoatry ny efatra ny isan'ny zaza ateraka zay zany no antsoina hoe facteur de risque amin'ny fistule obstétrique rehefa nijerena dia tena mitovy fa ilay fiterahana melohany fahavalo amby folo taona no tena betsaka ankalazaina isaky ny 13 Mey ny andro raisam-pirenena ho fanafonana ny aretina mamany lava ny fahasalamana ny zony manorona no avy tsy misy aretina mamany lava no loha hevitra tamin'ity taona ity ho antsika eto Madagasikara tany fianaran-tsoa no nanaovana ny fankalazana tamin'ny andro any ity roandro mialohan'ny fankalazana ny afetin'ny rendy ny alahady ho avy zao nanomboka tome folona ny tsena amin'ny fikarohana fanomezana ho an'ny rendy tsikaritra ho maro ireo nirona tamin'ny fanjifana ny firavaka tamin'ity taona ity raha toka nangina ny vokatra hafa raha ny fanadihadina natao tsy ary rasoarivelo reny fototra ny fianakaviana loharanaina sy fitiavana rehefa volana metahaka izao matetika no ankalazaina ny fetin'izy ireo isan-taona na eo aza ny fahasahiranana samihafa mbola betsaka ireo zanaka manamafy hafa mendrika fankasitrana ny reny ary zava-dehibe ny fankalazana ny fetin'izy ireo ka manamarika izany amin'ny alalan'ny fahatsiarovana sy fanomezana izay tsy voatery ho lafo vidy tsika aloha teto an-tany tsy misy raha tsy meny dia lozika be zany manandanja be amintsika le fête de mère dia ho ana manokana isataona manome cadeau mamako fa tanana be mama surprise tsy teneniko eto le zavatra omeko mamako fa efa ela mihitsy any nefa nanangona vola foana anomanako azy fête de mère tsy ataoko ambany-javatra satria za koa rehefa misy tojo fasahirana kely dia eo foana ny eny manampy anazy dia valopapena omeko anazy dia tiako foana izy dia omeko cadeau surprise efa tsy manana reny intsony kosa ivao hihidrana saingy mahatsapa fa sarobidy sy fotoana manokana ihany koa ny fetin'ny reny hoe fetin'ny reny zany aloha ny amiko tena hoe zava-dehibe mihitsy zava-dehibe satria tsisy masoro an'ireny amiko manokana aloha efa tsy manana reny intsony dia tena hoe tohana be hitanareo tohana be satria efa ela be mihitsy tsy nanana reny dia mahatsaro banga be mihitsy afatra ho an'ny izay efa mbola eo ny reniny meo fitiavana foana izy dia meo azy dia tokony ho azy ny tena tedaviny reny zany aloha dia fahendreny zanany zany tena hoe ilainy raha ny hita teny an-tsena nisongadina tamin'ity fetin'ny reny ity ny tsena ny firavaka volafotsy sy volamena ny rona kokoa amin'ny akavina sy rojo ary ny peratra ireo mpanjifa fanomezana ho an'ny fetin'ny reny ny tombo ireo mpanjifa araka izany raha oharina tamin'ny taondasa ho ny mpivarotra nanaovana fanadihadiana raha oharina amin'ny tsena tamin'ny taondasa dia efa manomboka manao komandy ny olona efa nisy ary nanao herinandro tapabolana meloa ny oharina tamin'ny taondasa izany tamin'ity tsena ny fetin'ny reny mba tsaratsara kokoa ohatry ny hoe efa tsapany olona hoe tena ilaina ny reny tena mba misy petraka any amin'ny fiainan'le reny mba mefitiavana an'le reny izy dia anisan'ny antony anankiray mahatonga ny tsenanay betsaka manao komandy satria ny bijou ny amidinay ho an'ny reny ho an'ny vehivavy mazava ho azy dia tafidiany olona manokana ny bijou atao cadeau fetin'ny reny na ny tombo isa ireo mpanjifa ny firavaka somary nangina kosa ankilan'izay ny tsena ny entana sy kojakoja personnalisé tamin'ity akatoko ny fetin'ny reny ity hoy ireo mpivarotra ohatra ny sataona manko zao raha manomboka le alatsinainy herinandro melohan'ny fête de mère alatsinainy mihitsy ny fotoana tapabolana arany efa be da be ny olona manao commande milahatra mihitsy ny manjifa an'le cadeau fête de mère raha ohatra ny tamin'ny fotoana zao raha zoma ohatra zao efa be olona be manjifa an'le fête de mère fa ny tamin'ity taona ity zao tena nangina
Roatra zany hoe tamin'ny latsinaina nangina tamin'ity azomaty izy vao misy kely. Samy manana ny endrika afakasitrahan'ny reniny avy ny tsirairay araka ny fanadihadiana. Hevitra ny tambaran'ireo na ny eo hevitra kosa ny hoe toerana tsy misy mahasolo ny toerany reny akamendrika fitiavana izy ireny. Fanomezana lafo vidy ao anatin'izany ny fanajana sy ny fahendrena hoy izy ireo. Mirary ny reny rehetra ho tratry ny androny amin'ny alahady ho avy izao zay zany fetiny reny fa tsy fetiny ray amin'ny alahady ho avy izao sao dia ny raim-pianakaviana indray no miopana tanteraka ao anatin'izay fety izay. Trangam-piarahamonina vetivety voararany lalàna ny famoahana sary sy mombamombana olona ray mbola manandrara eo anivo ny fitsarana manana zo arovana trany ny enjehina mandra-pivoaka ny didim-pitsarana nampatsiahy izany ny mpisolo vava mikasika ny raharaha nahafaty rem-pianakaviana iray izay ny vadiny ihany no voasaringotra ao anatin'izay any Mahajanga amin'izao fotoan'izao. Gabain loha. Tsy azo atao satria voararany lalàna ny fampisehoana endrika sy ny filazana ny mombamomba olona ray ary ny mety ho antony hampangana azy raha toa ka mbola manana raharaha eo anivon'ny fitsarana. Raha ny lalàna manana zo feno arovana ireny olona enjehina ireny mialoha ny vohany didim-pitsarana manameloka na manadio azy ka na nampidirana amponja vonjimaika aza ny olona iray dia tsy mbola azo lazaina meloka satria mbola misy famotorana mandeha momba ny raharaha sy izay voasaringotra amin'izany. Ankoatra ny fandikan-dalàna dia fanalam-baraka ary fanitsakitsahana ny fitsarana ny fanelezana tahaka ireny hoy ny mpahay lalàna manoloana ny tranga niseho tao Mahajanga. Io raharaha io dia efa eo anatrehan'ny fitsarana amin'izao fotoan'izao ary mandeha eo anivon'ny mpitsaram-panao famotorana zany ny ankety mahakasika n'izay raharaha zay. Ka rehefa apetraka eo anivon'ny fitsarana tahaka izany ny raharaha dia tokony miandry sy manaraka an'izay mety ho fanapaha-kevitra raisin'ny fitsarana ny rehetrarehetra. Hatreto zany dia mbola mipetraka foana ilay atao hoe présomption d'innocence zany amina olona izay anjehana eo anatrehan'ny fitsarana satria tsy mbola misy ilay didim-pitsarana didy raikitra zany manameloka io olona zay nenjehana io. Tsy misy ratra tamina dia kely aza sisy orony bingo na kely aza dia noentina nakany amin'ny klinika io dia tao ndray nalefa tany amin'ny CHU centre hospitalier universitaire ka tao izy no tapitra ny ainy. Raha ny vaovao ny hely tao amin'ny tambazotra serasera dia i Nestor Sébastien no nolazainy ny lahatsoratra fa tomponantoka tamin'ny fahafatesany La Rosevadiny izay nitranga tamin'ny volana aprily teo tao Mahajanga ka nahatonga ny fianakaviany sy ny mpisolo vava azy nitondra fanazavana sy nandiso an'izany. Araka ny fanazavana dia efa eo ampelatana ny fitsarana anintoerana ity raharaha ity ka andrasana ny mety ho vokany sy ny toyiny. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrany ianao. Nanarak'izay hatramin'ny farany mbola maro ny fandarina hoentina aminao amin'ity ality isan'izany ny ankitso-po izay anasananao iresana manokana ny olana fatapahany herinaratra eto amin'ny firenena indrindra ny eto andrenivohitra amin'izao fotoan'izao ihany koa ny raharaha-bazy toliara sy ny zava-misy any anivony antemera-pirenena amin'izao fotoan'izao fandaran'izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Mandra-pitafa ho manaraka indray ary tombo kilasy tombo vaveloma. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavo. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez.
vous a présenté Nivavo. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.